Zany amin'iny fa eo amin'ny fiara-miasan'ny firenena malagasy ny firenena vahiny kosa dia nahazo fanasana anatrika ny fivorimbe momba ny vatra sy ny famatsim-bola sy ho tanterahany any Londres amin'ny volana martsa izao ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Io no fantatra taorian'ny fihaonan'ny Prime Ministre tamin'ny ambasador'ny Royaume-Uni miasa somonina eto Madagasikara androany teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Nahazo fanasana avy amin'ny Royaume-Uni anatrika ny fiverimben'ny solitenan'ny gouvernemanta sy mpamatsy vola avy amin'ny faritry ny Europe amin'ny alalan'ilay etika Forum UK Madagascar pour le commerce et l'investissement ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ho tanterahana amin'ny faha 20 volana marsa izao any Londres ity fiverimbe ity. Amin'ny fotoana ihany koa no anasoniavany fifanarahana mikasika ny fiarovana ny famatsim-bola eo amin'ny firenena roa araky ny tatitra nataony Prime Ministre taoriana ny feonany tamin'ny ambasador ny Royaume-Uni Andriamatoa Timothy Smart. Akoatra ny fanampiany eo amin'ny lafiny ara-toekarena dia miara-miasa Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ihany koa ny Royaume-Uni. Asika ny resaka ny fanaovako tamin'ny ambasador ny Grande-Bretagne zany dia ny resaka momba ny fandriam-pahalemana izahay ary vonina hanampy antsika malagasy zany ry zareo mikasika ny fandriam-pahalemana sécurité. Ny resaka koa izahay zany mikasika ny fiarovana ny environnement zany ny tontolo iainana eto amintsika satria ry zareo moa dia efa hanao an'io mihitsy ary hotohizany zany ary ho amafisiny tsara amin'ny fanampiana any malagasy. Ny resaka koa izahay tao mikasika ny bourse nangataka ny tenako hoe tokony avoazina zany le bourse le vatsim-pianarana ho any ankizy makany any Grande-Bretagne any Londres sy ny Royaume-Uni zany moa ry firenena ray any capitale ny sasany dia nanaiky izy hanao an'izay fa mba tsara koa izy nanome sosokevitra izy hoe tsara koa izy raha mba atao ihany ny fampianarana teny Englisy mba ahafahany ankizy mivelatra raha mba misy ny programme fampianarana azo atao satria afaka mivelatra amin'ny tany rehetra ny olona rehefa miteny Englisy, miteny frantsay, miteny malagasy. Ny Royaume-Uni dia mandray anjara betsaka amin'ny fanampiana entin'ny ireo fikambanana iraisam-pirenena toy ny vondrona Europeanina, ny tahirim-bola iraisam-pirenena, ny banky iraisam-pirenena ary ny banky afrikana momba ny fampandrosoana. Ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo izay manao asa fanohanana maro aty Afrika ka isan'ny mpahazo tombotsoa amin'izany i Madagasikara.